dia faly manolotra ny arahaba atsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada ny tenako. Androany moa zany dia nitoy ny resaka izay nataontsika teo amin'ny fandaharana teo aloha zany dia ny hoe ahoana ny ahitana ny filaminantsaina ao anatin'ny ataontsika zany tontolo mikorotana. Inona sina moa zany io ataontsika hoe tontolo mikorotana io zany hoe ny manodidina zany izay mandrebireby mamisambizana ny sainao ka mety animba ny firosonao zany amin'ny tsaratsara kokoa amin'ny fiainana, animba ny firosonao zany amin'ny fikatsahanao ny ataontsika zany hoe ny fahombiazana amin'ny fiainana. Inona sina daholo moa zany ireo karazana ataontsika zany hoe tontolo mamisambizana, tontolo izay mety animba ny fiainanao. Voalohany indrindra moa zany dia ao ny ataontsika hoe ny fialonana, ao ihany koa ny ataontsika hoe ny agressivité, ny colère, zany hoe ny atezerana be loatra zany izay mety miatefa any aminao. Ao ihany koa ny fanambanina, eo ihany koa ny olona izay tsy marisika mihitsy zany iroso amin'ny tsaratsara kokoa amin'ny fiainana fa dia ao anatin'ny alahelo lava, dia ao anatin'ny ataontsika hoe faharesena tsy miady, zany rehetrarehetra zany dia mety misy fiatraikany daholo zany amin'ny fahafahanao miroso zany. Eo ihany koa ny toe-tsaina izay tia miditra be loatra koa zany ao anatin'ny fiainan'ny olona anankiray, zany hoe situation de contrôle zany amin'ny teny frantsay. Ka ireo zavatra rehetrarehetra ireo zany dia tsara ho marihana fa matanjaka dia matanjaka tokoa ny fiasan'ireo tontolo izay ataontsika mamizambizana tany saiko teo ireo, ka tsy azonao tsiniafina ny mety ho fiatraikany ireo zavatra rehetrarehetra ireo zany amin'ny fiainanao. Ka izay no antony zany hitandremana sy hijerena akaiky dia akaiky zany hoe inona no tokony ataonao zany manoloana ny tontolo mamizambizana anao zany. Ka efa nazavaiko teo amin'ny fanazavana teo aloha zany tamin'ny fandaharana teo aloha dia ny hoe ianao ihany no afaka anala an'izay zavatra rehetrarehetra izay, ary ianao ihany no afaka hiady amin'izany toe-javatra izany, satria raha ohatra ary ianao hiandry foana zany ny tontolo milamina, zany hoe tontolo milamina izay eritreretinao fa ny manodidina anao no anome anao an'izay tontolo milamina izay, na hoe tontolo milamina mirotsaka avy any an-danitra zany no tadiavinao, vao zay anao zany vao afaka androso anao an'izay zavatra tianao atao sy izay projet tianao hitondrana ny fiainanao. Ka zay la hevitra diso dia diso, satria raha ohatra hiandry ny tontolo milamina zany ianao vao zay vao andeha hietsika anao zavatra dia azoko lazaina ihany angamba fa tena tsy isy izay zavatra zay, fa ianao no mampilamina ny tontolonao, ianao ihany no afaka zany anome ny lakle amin'izay toe-javatra izay. Ka ireo olona izay manana ny ataontsika zany hoe ireo fihetsepo mamizambizana na ny pensée négative zany raha ny terme psychologique zany tsara fantatra fa ireo karazan'olona ireo zany dia ilay olona tsy te hiroso,
tsy te hivoatra zany eo amin'ny fiainana ka ny zavatra ataony zany dia ny mamingapingana ny olona izay hitany fa miezaka zay zany dia zavatra tsara mifantatritsika zay zavatra zay ary satria matahotra izy fa sao dia midepasy azy ny olona izay manao zavatra tsara amin'ny fiainana ny olona izay manao ezaka amin'ny fiainana mba ho tafavoaka dia manembatsemba azy zay zavatra zay dia ny zavatra ataony voalohany dia ny amingana n'iny olona iny amin'izay mianjera zany ilay olona dia mianjera miaraka aminy amin'izay zany mitovy daholo ny olona rehetrarehetra zany fa tsy misy ny olona izay ataontsika zany hoe miroso bebe kokoa kanefa eto ambonin'ny tany dia tsy misy ny fitovizana zay aloha dia tsara ho fantatritsika rehetrarehetra zay zavatra zay satria arakaraky ny ezaka ataony tsirairay no ahafahany miroso bebe kokoa amin'ny azahoana vokatra bebe kokoa zany ka raha ohatra ka ohatran'izay zany nitondranao ny fiainanao dia mino marina fa androso ianao fa raha ohatra kosa ka akininao foana amin'ny vitana sy ny anjara akininao foana zany amin'ny hoe misy olona nanao sabotazy misy olona nanao nisopatra ny zavatra nataonao misy olona misopatra anao zay no antony tsy ahafahanao miroso raha ohatra zany ka akininao foana zany amin'ny olona manodidina anao amin'ny tontolo manodidina anao zany ny firosonao dia mazava ho azy fa tsy hisy ny fandrosoana eo amin'ny fiainanao ka ireo ataontsika hoe pensée négative na ireo ataontsika zany hoe fomba fisainana izay mamizabizana dia matetika koa vokatry ny tsy fahalalana no mahatonga an'ireny olona ireny manao zavatra ohatran'izay kanefa dia matanjaka nefa ireo karazan'olona ireo satria matetika izy mivondrona izy dia manao ny karazana hery dynamisme de groupe zany izay entina andravaravana ny olona izay manelingelina azy ny fomba fiasany satria ohatriny analokaloka anay ty olona ty ohatriny te hisongadiny ty olona ty lay tahotra zany no mahatonga an'ilay karazana ataontsika agressivité na ny ataontsika hoe hatezerana sy ny fahasiahana zany amin'ny olona izay ataontsika zany hoe mampatahotra ka io agressivité io zany na io ataontsika zany hoe hatezerana io nefany raha ohatra ka ain'ilay olona tsara ny ataontsika zany hoe mamolavolana io agressivité io ao aminy satria ery énergie goavana de goavana ny agressivité raha ainy ny mamadika an'io ho angovo énergie izay mamokatra dia izy no olona mamokatra indrindra eto ambonin'ny tany satria ny zavatra izay ataonao dia tsy maintsy mila an'io agressivité io zany hoe ny angovo ambonimbony kokoa ao amin'ny tenanao zany no entinao anatanterahana projet ka raha projet tsara mahatsara olona mahatsara ny manodidina anao inona moa ny olana fa matetika zany ilay agressivité dia alefa mitosaka zany any amin'ny olona anankiray izay miafara mihitsy indraindray zany amin'ny famonoana fanalana ny ain'ilay olona zany satria ambony dia ambony loatra zany ny fakalana ambony dia ambony loatra zany ny tahotra an'io olona io ka zay zany no antony amvolavolana ny sain'ny tanora ohatra ny amin'ny hoe tsy tokony donanam-poana fa tokony foana raha ohatra hoe ny zanatsika zao dia tokony hoe ampanaofina izy zavatra
izay mitera-bokatsoa nefa mahafinaritra ny saina, ohatra hoe ny sport, ohatra ny mozika, ohatra n'izay, satria ilay midonanam-pona zany no mety miteraka an'io ataontsika hoe agressivité io ao amin'ilay olona zany, satria raha ohatra ka misy zany ny ataontsika hoe mahita fahombiazana amin'ny fiainana, dia mandeha ny sainy izay tsy mahita fahombiazana hoe nahoana izy no mahomby, nahoana zany ohatran'izao, dia tonga daholo ny karazana ataontsika hoe excuse rehetra ny hoe isy anie zanakam-panan-karena, isy anie ka olona manam-bola, zay ny antony mahatafita azy, isy anie ka ohatr'izao, zay olona mahantra, zay ohatran'izao. Ka raha ohatra nefany hainao tsara mihitsy ny ataontsika zany hoe mampiasa ny angovo tsara ao aminao zany, dia andehanao anatona ny olona izay ataontsika hoe mahomby amin'ny fiainana, ary mijery akaiky hoe inona ny zavatra ataony, manatona azy, mangataka torohevitra, ary mijery matetika ny fandaharana izay mety mahatsara ny tenanao, ny fahasalamanao, satria ao anatin'ny fahombiazana koa dia tsara ho fantatritsika fa tsy maintsy mikajy ihany koa ianao ny atao hoe fahasalaman'ny saina sy ny vatana, mikajy ihany koa ianao ny atao hoe sakafo ara-pahasalamana, mba hahatonga anao zany hanana ny saina matsilo sy ny vatana izay mitondra anao hanome hery anao zany handroso bebe kokoa amin'ny fiainana. Ary eo ihany koa ny finoana, eo ihany koa ny fivavahana koa dia tsy ataotao fahatany koa io hoe mangataka ny mana mirotsaka avy any an-danitra, fa tsy maintsy arahan'asa ny fivavahana avy amin'ny fitenenana hoe aide-toi et le ciel t'aidera. Eo ihany koa ny fitaizana toe-tsaina, ny fitaizana ny ataontsika zany ny hoe inona ny zavatra mapetipety ny sainao mba ahafahanao miroso bebe kokoa amin'ny ataontsika fahatokisa-tena, amin'ny atao hoe fitiavanao ny tenanao, satria raha tsy tianao ny tenanao, ahoana moa ny fomba hitiavanao ny hafa. Ka izany rehetrarehetra izany zany ny fanatanjahantena, ny fampietseham-batana, izay mahatonga ny olona anankiray zany hanana ny fahasalamana, satria ny fanetseham-batana dia manampy betsaka amin'ireo ataontsika fanariana ny zavatra malotoloto ao amin'ny tenantsika olombelona, satria ohatry ny milina, ohatry ny masinina ny tenantsika olombelona, ka tsy maintsy mihodina ny masinina voazay